JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Coco Tairai, des salam ronono ray very, cacao, coco, mofo dipaina tapany, izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Nandritra ny etsika izay nitranga teo Beoririka sy Andravoangy. Misa efatra ireo olona voasambotra ary ampolony mahery no naratra. Vokatry ny fandefasana ny bomba matasitra dranomaso. Naharitra ora telo tsy nisy niala ny vahoaka nanao fasafasa tamin'ny mpitandro filaminana tamin'ny ity androany ity. Nateo azy ny fandefasana bomba matasitra dranomaso, ny fanesy sy ny fandroana natao azy ireo. Tsy nitsokatra amin'ny farany vahoaka teny amin'ny manodidina ny Antsakaviro sy ny teny Ambodiny Sotry izay nikasany amonjy ny etsika ny collectif de candidat androany teny amin'ny kianjany 12 Mey. Nandritra ny etsika no nahitana ny tena fampiasa-kery nataony mpitandro filaminana tamin'ireo vahoaka tanampolo. Tokatrano iray indray androany no nilatsahany bomba matasitra dranomaso nalefan'ireo mpitandro filaminana. Anaparitana ny vahoaka teny Ankady Fotsy, Vokany. Vehivavy bevoka iray no sempotra tsy tafatsangana ka voatery tsy maintsy nentina namonjy ny toeram-pitsaboana. Ankizy ray hafa ihany koa no sempotra tao anatin'ity tokatrano ity. Nanao fanambarana ny collectif de candidat ny ariva teo izay nanameloka ny fampiasa-kery maro samihafa nataony mpitandro filaminana tamin'ity androany ity. Tsy malalaka intsony ny fanaovan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena ary fitondrana mitanila no hita ankehitriny. Betsaka ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna nampiasana ny mpitandro filaminana raha ny fanambarana ny vondra ny candidat hatrany. Ny andinindinireo arahanao afaka segondra foy. Anterany araba tompoklasy tompokavy amin'ity aliny sabotsy fa efatra ny volana Novembre taona 20 sy 2024 ity tonga soa indray ary asako ampanajana anao naraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra Kolo hatramin'ny farany amin'izao aliny sabotsy izao eto am-piadohana dia ialana tsiny betsaka ho antsika mpijery sy mpankafy ary mpanaraka ny fahitalavitra Kolo noho ny fahatarany fampalalam-baovao amin'izao ala zao noho ny fahitana fa noho ny fanomanana ny lafiny teknika tamin'indrindra mpamakasika ny zavanisy teny amin'ny kianjany 12 Mey tamin'ity androany ity. Ny anboantsika zany avetrany dia nateo aza ny fandefasana ny bomba matasitra dranomaso mifanesy sy ny fandroana azy ireo tsy nemotra ary tsy nitsokatra amin'ny faran'ireo vahoaka tonga teny amin'ny manodidina ny Antsakaviro sy teny Ambodiny Sotry raha nikasany hamonjy ny etsiky ny collectif de candidat androany teny amin'ny kianjany 12 Mey. Nandritra ny etsika ihany koa no nahitana ny fampiasan-kery maro samihafa nataony mpitandro filaminana tamin'ireo vahoaka tanampolo. Dia antsika ny makasika izay. Nanomboka ny marina teo no efa voasakana avokoa ireo lalana rehetra miditra n'Ambohijatovo sy Analakely tamin'ity androany ity. Miverin-dalana avokoa ireo taxi be no nisaka nataony mpitandro filaminana na ireo olom-pirenena izay mandeha tongotra aza sy navela ny azo Analakely sy ny manodidina ihany koa. Tokony tany amin'ny folora maraina no efa tazana teny amin'ny manodidina ny Antsakaviro sy Ampasamadinika ihany koa ireo olom-pirenena amonjy ny antso nataony collectif de candidat Antsakaviro izay isan'ny toerana namotona ireo vahoaka araka ny toromarika ny candidat hatrany. Nisy avy hatrany ny fandefasana bomba matasitra dranomaso taorin'izay ary niezaka ny tsy emotra ireo vahoaka. Nanamafy sobavim-boaka ny Madagasikara fito anatin'ny boriboritany faefatra fa fampiasan-kery no ataony mpitandro filaminana. Raha ny zava-misy teto dia efa vory maro be teto ny olona mitaky an'izay atao hoe fanadiovana tokotany momba ny fanatanterahana fifidianan'izay. Nefa dia zera grenade lacrymogène ny andry ny olona teto ary tsy mitovy lery satria tanapolo ny olona ny mpitandro filaminana izay
mitondra ny grenade mandefa nilay grenade fumigène dia amin'ny fitaovana tsy mifandanja ka tsy hoe ahitana mihitsy hoe vita nilan'ilay fitondrana amin'izao fotoana zao tsy mandefa fitaovana zay tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony atao. Olona tanapolo tsy mikorotana no atao amin'ny grenade lacrymogène fa tsy mba misy koro mba resaka fotsiny mba hoe fanazavana koa raha tonga dia mahita ny olona mitangorona tonga dia zay. Taorian'izay nanisy aza ny fandroana ireo vahoaka tonga tena toerana sy ny manodidina tsy nihemitra ireo vahoaka ary nanamafy fa tolona ho an'ny vahoaka malagasy manolora ny tsiralina sy ny fanetsaka ny lalàna velona no antony toloman'izy ireo. Zavatra nitranga teo zany zay nijorojoro teto tsy manakotana tsy manina nampoana lacrymogène natongavana eto fitiavan-tanindrazana natongavana eto fitiavana ny takanaka any aorina tsy ekena naovana ny herim-pamoretana ny vahoaka malagasy tsy ekena to andoliako masina ny tanindrazana malagasy ho amin'ny Madagasikara. Miritra vitsy taorian'io nampinaparitaka ny vahoaka hatrany ireo mpitandro filaminana hanikaraikitra ny fifamaliana teo amin'ny andaniny sy ny ankilana. Namafisin'ireo vahoaka fa ny mpitandro filaminana avy eo anivon'ny zandarmeriam-pirenena no tena misikoseko manoloana ny fanakanana ny tolona filaminana iarahany vahoaka amin'ny vondro ny kandida ity. Tandro filaminana alefa amotra andefa zavatra sy salaman'ny olona amin'izao ova sy fotoana zao ve dia zao no atao. Misy zao eto mpitandro filaminana vitsivitsy fa atao bilany eny an-tanana fa le tena mamely zany dia ny zandary matompoko eo no tena mampijaly vahoaka eto mitondra an'ireny zavatra anapokapoka eny vita manapokapoka le zavatra vovoka lay no alefa ny amezana ny vahoaka tsy mahafoana ny tolona io empotana tompoko zao manatsika zao zao miteny zao ho an'ny takanaka fa amandimiko ny izy roa io tsy misy kandida akotonaga be avekena amin'ny aya-dalàna zay ihany Madagasikara. No hoe zany ny mpitandro filaminana noroana hatrany ireo vahoaka mba hiala lavitra ny kanjany 17 May toerana izay voatondro fa hanatanterana ny hetsika tamin'ity androany ity. Nisy ihany koa ireo torabato maro samihafa noho ny fahatezerana nisy tamin'ny vahoaka tamin'ireo mpitandro filaminana ka raikitra indray ny fandefasana Ambaomandantsin-dranomaso nataon'ny mpitandro filaminana ary tsy ankatony nandefasana izy ireo izany. Raha nita tena akaiky ny fasandrain'ny aro ihany koa androany ampiasaina anaovana herim-pamoretana ireo fitaovam-panjakana avy amin'ny ministera hafa toy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tazana ampiasain'ny mpitandro filaminana ihany koa ny fiaran'ity ministera ity ho an'ny androany. Raha ny tena ambody ny sotry sy ny mandidina ihany koa tsy nihemotra hatran'ireo vahoaka na teo aza ny Ambaomandantsin-dranomaso nalefa ny mpitandro filaminana niezaka nanohitra hatran'ireo vahoaka mba ho fitakina ny marina sy ho fampanjakana ny tany-tandalana eto Madagasikara.
tazana tena toerana ihany koa ny orivo ny croix rouge malagasy niezaka nandreantana ny vahoaka izay sempotra vokatry ny bomba mantadranomaso teny amin'ny manodidina ambodiny sotry sy teny amin'ny manodidina ny fasandrainy aro. Naritra ora maro araka izany ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka pomba ny collectif de candidat tamin'ny ity androany ity. Ny vahoaka izay tsy niemotra fa mitaky ny anatanterana ny fifidanana madio sy mangarahara. Eo ihany koa ny famerenana Madagasikara amin'ny matanitandalana. Fa manodidina zay hetsika teny amin'ny 15 Mey izay tany fa teny Antaninandro dia niariary koa androany fa ery famoretana no nataon'ny zandary tamin'ny ponina Antaninandro sy ankady fotsy teny. Na izany hitatsapa fa vahoaka resy lahatra mitaky ny fanovana no niatrika azy ireo tamin'ity androany ity izay notariny solony tena ny vondrony candidat. Tsy janona ary toetrany ny tolona na eo zany ery famoretana ataon'ny mpitandro filaminana azy ireo. Eto dia mampatsiafa mety isy ny teny izay mety andratra ny sofina ao anatin'ireto fanadihadiana manaraka fa dia ialana tsiny ho antsika izay mety ho tafitoana ao anatin'izany. Isan'ny toerana nahitan'ireo mpanohana ny hetsika iarahana amin'ny vondron'ny kandidat ihany koa ny teto Antaninandro. Tokony ho tamin'ny 1:10 ora tonga tsy kelikely ny olona. 30 minitra taorian'izay ny amaro izy ireo ka tonga ny mpitandro filaminana. Niezaka nanaisitra ireo olona mitangorongorona izy ireo sady nandefa podra mandatsa-dranomaso. Tsy nanaiky ny olona ary ny tombo ny amaro. Nisy ihany koa ny antsoantso sy ny taona ireo namany. Tsy nisy resaka avy hatrany dia tifitra bomba mandatsa-dranomaso no nataony ireo mpitandro filaminana. Amin'ny traumatisme zao io mieritreritra ny hidina any amin'ny 13 Mey. Fa irantsika mahita moa zany efa very ny fahafahana sy ny demokrasia eto Madagasikara fa ny herim-pamoretana ny sisa tavela eto. Ka miangarantsika malagasy rehetrarehetra zany mba samby hanao zay azony atao hagnavotry ny Madagasikara fa raha antsika no tsy hijoro amin'ny zavatra mahazo antsika zao dia ho very tanteraka ny taranaka faramalinatsika. Manamafy ny tenin'ny l'olona Madagasikara Sidonie teo ny tenako. Tena fa tonga amina kiondalana sahirana ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy tsony ny fanehokevoka malalaka, tsy misy tsony ny demokrasia. Fa araka ny voalaza teo dia herim-pamoretana sisa no niampiariny zareo amin'ny paraitanindrazana. Arazadinona fa samy malagasy isika eto. Ary teto amin'ity fireneny ity porofony tantara izy zany. Tsy nisy fanjakana mahitsy nandresy ny tolom-bahoaka fa dia ho hitantsika ny toy anio fa zay dia tsy empotra mihitsy. Nitoy hatrany ny fanapohana bomba mandatsa-dranomaso taorian'izay. Tampam-pilaminana foana no nanaovaka izay tolon'izay ho miangavy ho anareo izay mbola mipetraka any an-trano, ho anareo tanora medivanay zao ka mitsanganareo azapetraka fotsiny. Taorian'izay ihany koa ny gadona tena toerana ny solombavam-bahoaka sy ny solotena ny vondron'ny kandidat.
Sénateur, est-ce que c'est le parlementaire du sénateur de ça depuis là? Aveva vezvezes na teu bila, mas não mana kana fiara de vezvezes, não é? Você vai na cassis, né? Nós vamos na kana fiara de vezvezes, já. Sénateur, sénateur, Gina. Ianao, dia aty amin'ny trottoir tsika io. Ianao akatosika makaiza ny zahay e. Miamotra makaiza. Miamotra makaiza. Sénateur. Kaza na lay fisarikana anao. Monsieur le sénateur, atosika makaiza. Makaiza aloha miamotra. Atosika bandinao makaiza zay. Miamotra makany. Ty bandina raha fatsimoana le batao iny zay. Atsodinina ry sénateur. Marmosinlery teo. Masa, alay fisara eo nareo. Jery tsara le batao barazy. Zay izy hafa ao a. Jery tsara le batao any bandina. Tsito tanana nama teo. Sénateur, manana unité en session zay a. En session zay a. En session zay aza miala. En session zay. Bien, ça n'en est pas sous. Natsoina nisy olo tena nivondron'ny kandida ka nifampiresaka tamin'ny lehibe ny mpitandro filaminana. Candidat filoham-pirenena, ancien ministre. Bonjour mon colonel, salama. Kamanina kaisa. Salve la caterale. Che la Averinao indray le izy. Ianao sa ty fantatrao le izy. Dana oety le olona averina azafady président misy le candidat. Azafady oety verina le olona. Asa taritana ty le olona. Nao ihany angeny teny an'izany taloha ataovy tsara ny asanareo a. Dia manaitananao a. Verina anareo bakany. Asa taritana ty le olona. Afaka manaraka le olona any anao. Satria efa fantatrareo tsy zay le. Makay zany le lalana. Non, monsieur Fidel. Non. Ah, c'est une tsara le mba fapresatsika io. Tsika dia vao bera dia efa mipoaka andray le vanelina. Monsieur le député efa le lehibe zao ny resahana. Non, monsieur Fidel. Ndawar. Candidat ny vasana io. Kanareo mandrosiko vao mandeha dia atosika reo azo atosika zay mos. Marina akory resaka ne. Ah, non la. Ndawar. Tsy zay le miteny mora Ndawar. Zay manaraka le candidat dia nareo zany zany eo. Tsy maintsy mandresy ny tolona raha ny fanazavana ary tsy maintsy tratra ny tanjona hoy nisy olo tena ny kandidat tonga teny an-toerana. Io tsy maintsy mandresika. Tsisy mieritreritra an'olo rehetra zany satria mivoaka ray amanontolo no mitady an'io fa tsy hoe izay candidat ihany. Fa mila maharitra rehefa manao zavatra ne mandritra ny ray volana zay ary mieritreritra hoe ho reraka nefa mbola eo foana ihany. Hitanareo fa tsisy zay tsy manao eriseta tsy manao ninina tolona fotsiny ampilaminana dia zareo ihany mireraka voalohany. Ny fanaiky araka izany ny roa tota teo fa atsahatra ny fampiasana bomba mandatsa-dranomaso. Tsy hisy intsony ny fifanenjehana sy ny hery famoretana izay rehetra hita ny mpitandro filaminana eny an-dalana. Tsy izany anefa no zavanitranga. Niverina ny mpitandro filaminana ary nanohy hatrany ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso.
vokany maro ny naratra, nisy ihany koa ny mpanao gazety naratra vokatra izay. Zao le ataonareo mandratra. Zako voa zao koa tena miala. Député vert ty. Député président groupe parlementaire ty. Alors t'as les places d'aller dans ce grenade. Zao vera na de mararne. Zao tuske olona. Zao vera na de mararne. Kom daar maar, van daar wanneer is het? Nu vet ska jag lägga upp toe sig. Ha? Nu ska vi ska jag lägga upp toe sig. Zao vet rarne sala. Pas ele van daar gaan zabata tonareo loa. Bale pasane am rivotra andra garo izy. Fatsaka kemena. Kazewa sateo zany na foka andala teo. Atody vaky anankiray ary tsisy teo. Nareo mahita atody vaky ray ve zala? Zao ve de marariny? Tsy rariny zao Ary manana zadary foana no misatra satra. Reo misy police reo. Io zao commissaire troisième hitana io. Fa manina fa tsy mampisatra satra ohatranareo. Zay no diran'ny police zay. Manjary iato anareo sy namana fa vahoaka ihany koa ianareo. Mieritsereta ry zala. Efa miteny anareo an'izay foana izahay. Aza mba kendrena rangany olona. Jereo niratra an'ilay izy. Jereo hoe colonel Tojo Colonel Tojo. Colonel Tojo. Jereo hoe niratra an'ilay olona tovy amin'ny teo tamin'ny mena mihitsy. Jereo tataka be tahiade amin'le misy ekranara iny azy. Olona mba nefa nareo an'lerana izy. Tsy nijanona teto Antananandro ihany, nanenjika olona hatreny ankady fotsy ireo mpitandro filaminana. Nisy ny voasambotra. Voalaza ity lehilahy ity fa nametraka vato sakan-dalana. Tsy nijanona teo, nitoy hatrany ny fifanenjena teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny mponina. Nitoy hatrany ihany koa ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso izay tonga hatrany atokantranon'olona. Efa tsy raro mintsony ny ataon'ny zareo amin'izao fa tena fanararotapahefana angambany hitantsika izao tena tsy mety tsony efa tsy izy tsony io fitondrano io zay tsy mila vazaha. Nateo aza ireo rehetra ireo teny Antananandro sy Ankadifotsy
hita sy tsapa fa vahoaka resy lahatra mitaky amin'ny mpilaminana ny fanajana ny lalàna no hita mitoy ny tolona iarahana amin'ny vondrony kandida ary fifidianana madio mangarahara ekena sy andraisan'ny rehetra anjara no tanjona ahafahana manatsara ny ho avy raha toka bomba mandatsa-dranomaso maraina hatramin'ny ariva no niaritra tamin'ireo mpanaradia sy pomba ny vondrony kandida nizorotra mpilaminana tsy nisy sakana kosa ny an'ny pomba sy ny mpanohana ny antoko TGV tamin'ity anio ity efaraka araky ny fanambara taminao teo dia ialana tsinina amin'ireny ataontsika hoe teny somary mandritra ny sofina izay niarantsika na eny teo nataony ny mpitandro filaminana ireny fa ireny ny zava-nisy teny ankianja teny a ireny ny ataony mpitandro filaminana malagasy fa mbola itohitra any zay vaovao zay fa do isan'ny tovetentsika natondreto dokavarotsy ro terefa aviondray ary Vaovao be vidio amin'ny amin'ny vola ihany tolotra mikaiky amin'ny vidiny 4000 ariary misy appel 10 minitra sy 1 giga internet tindriny dièse 111 étoile 1 dièse. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maika lava ve ianao? Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo matetika? Ry zami, solondaoka, mafilotra tsy misy ohatr'izany, tonga dia vonona. Omeo tsiro miavaka ary ny sakafonao amin'izay alehanao rehetra. Ry zami, izany ka tsiro kanina. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. taverina teo nivony fampalalamba-bao tapany faharoa dia mbola naingananao hatrany tompoka lasy tompoka vavy a naraka izany hatramin'ny farany to ny etsika teny amin'ny manodidina ny 15 telo ambin'ny folo Mey izay hatrany nahitra ny etsika izay nitranga teo beorika sy Andravoahangy misa efatra ireo olona voasambotra ary ampolony mahery ireo naratra vokatry ny fandefasan'ny mpitandro filaminana ny bomba matasy-dranomaso tamin'ity androany ity naritra ora telo teo eo ny fasafasa teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka raha ny hita teny antoerana. Efatra ambin'ny folo ny isan'ny olona voasambotra nandritra ny etsika androany, vehivavy nodro tamin'izany ary 12 ambin'ny folo ny lehilahy. Raha ny tao Beorika sy Andravoahangy manokana, olona efatra no roa naratra ary vehivavy ny roa ary lehilahy ny roa. Miisa efatra ihany koa ireo olona voasambotra teny atoerana tamin'ny etsika androany izay natao iny. Nanomboka tamin'ny 10 maraina no efa niantsona teny atoerana ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanaradia ny vondro ny kandida. Niroso tamin'ny fanaparitahana ny vahoaka avy hatrany ireo mpitandro ny filaminana.
tsy nisy niala ny vahoaka ary avy atrany tsy hady hanampiasa bomba mandasadranomaso ny mpitandro ny filaminana. Ny candidat Ratsed Jean-Jacques no fa candidat hita teny antoerana tamin'ity androany ity. Tsy niala teny antoerana mihitsy ny tenany fa niandry teo foana nateo aza ny fanapohana bomba mandasadranomaso nataon'ireo ampitandro ny filaminana. Fa tsy mampihevitra antsika zany tsy mampihevitra antsika zany toetrany zany tolo président toetrany zany tolo foana io e tontolon'ny andro tsika tsy maika tsy miova 13 me foana ny tanjona 13 me foana ny tanjona dia manentana ny olona rehetra ho avy ety e tongava. Nanomboka teo tsy nijanona nipoka ny bomba mandasadranomaso voka ny olona 4 no naratra teny antoerana. Pequeno esse jornalista agora. Como é que é esse jornalista agora? Cadê ele que é minha sala não? Tem que nisy ny tivitra tonga dia tsy ahoana no naovana io? Tazony any tsy tazony any le raty. Nanina anao? Afaiza ianao Enare, dao are, alefaso izy. Alefaso izy. Voany bomba lacrimogène teo a lisy vy le izy miosondrano saina malagasy tompoko. Tsy nisy niala ny mpanaradiana nivondry ny kandida teo aza ny fanapohana bomba mandasadranomaso. Olona iray mpanaradiana nivondry ny kandida no avoasambotra teny antoerana izay nanaova ny mpitandro ny filaminana hery famoretana ny sisy aniaraka tamin'ny daroka.
sy vola ato. Za tao ary, za tao. Manana moa zato sabonina reo. Ny roso moramora ny azo any Andravoangy ireo mpitandro ny filaminana nanaparitaka ireo mpanaradia ny vondro ny kandida. Teo ambany tetezana nosy ny sakana voalohany izay nataon'ireo olona. Teo anoloana ny Supreme Center ihany koa ny sakana faharoa. Sahirana ireo mpitandro ny filaminana nanala ny sakana izay nataony ny mpanaradia. Avy hatrany hiady hanandefa ny bomba mandaza-dranomaso hanaparitahana ireo olona teo Andravoangy ambany ireo mpitandro ny filaminana. Miparitaka ireo mpanaradia fa minitra vitsy aoriana izay hiady miverina mivoaka avokoa izy ireo ary mamerina ny sakana sy mametraka ny sakana vaovao ary miandry indray ireo mpitandro ny filaminana. Naharitra ora telo teo fa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanaradia ny vondro ny kandida teo be oretrika sy Andravoangy ambany. Tsy misy fanajana ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo olona rehetra. Miaraka amin'ny vondro sy opa avokoa ireo olona sendra ny ireo mpitandro ny filaminana na vehivavy izany na olon-dehibe. Mampametra ampanontaniana ihany koa ny mahita azy ireo manao sarotava avokoa. Inona no antony anaovana sarotava raha toka ny fampanajana ny marina no ataon'izy ireo. Matahotra ny tondromolotry ny fiarahamonina ve sa ny valifaty atao amin'izy ireo avokatry ny fampiasan-kery diso tafahoatra ataon'izy ireo. Tsy mijery tsony any maolona fa mampijaly sy mampiatra tanteraka ny fahefan'izy ireo mpitandro ny filaminana anika voatery tsy maintsy manao sarotava. Mbola tirantrany ny fialantsina amin'ireny teny somary madratratra ny sofina ireny fa ezahanay ny ampitaina amintsika ny zava-nisy tena toerana sy ny fomba fiasan'ireo mpitandro filaminana mba tsy ho tompo-trano mihono isika eto Madagasikara malohana ny tsy fanarahan-dalàna maro samihafa misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny arivo teo dia nanao fanambarana ny collectif de candidats izay manameloka ny fampiasan-kery maro samihafa nataon'ny mpitandro filaminana. Tsy malalaka intsony ny fanehoan-kevitra ary ny fanazavan'izy ireo eto amin'ny tany sy ny firenena ary betsaka ihany koa ny tsy fanarahan-dalàna nampiasana ny mpitandro filaminana ho an'ity androany ity. Nderahantsika ny fanampanazavana. Manao zao fanambarana manaraka zao izay collectif de candidats miaraka amin'reto parlementaire reto. Ny voalohateny aloha dia misaotra ny voaka malagasy rehetrarehetra tamin'ny fandraisana anjara androany tamin'ny hetsika anehoana ny fahafahana sy hiadivana amin'ny fifidianana madio sy ny tantan-dalàna teto Madagasikara. Miondrika amin'ireo fianakaviana izay nanana ny maty noho ny fipoahan'ny grenade assourdissante maro be teto Antananarivo ary mirary fahasalamana ho an'ireo naratra ihany koa satria faneho-kevitra mpilaminana noho ny tedavina kanefa dia samy nahitsika rehetrarehetra fa dia fampiasan-kegna no setran'izany ary androany dia tena ny baribary fa fitondrana amin'ny tanila misy eto Madagasikara satria itsy an-daniny misy afaka manao carnaval malalaka manodidina Antananarivo
misy kosany a dia tsy mbo afaka maneho hevitra ampilaminana ihany koa na dia efa voafaritra arany a fa ny toerana manodidina nanalakely ihany a no nasinandraisana fepetra reo olona naratra sy nenjehana dia tonga hatrany Isotry tany Antaninandro hatrany Akadifotsy rehetrarehetra tany zany hoe tsy malalaka intsony ny faneho-kevitra eto Madagasikara ary hitapoky hitam-pirenena androany hitan'ireo délégation tonga eto toerana hitanareo miezaka ary isorana mampiavana ny malagasy fa fitondrana mitanila ary mifikotra amin'ny fahefana kely izay ananany sisa ary mampiasa mpitandro filaminana no amin'ny tsara-dalàna no misy eto satria tsy araka ny voalaza n'Andriamatoa préfet izay tsy sanidina teny kianja akoriny araky ny lalàna fa mibaiko avy any anaty biraony ihany fa betsaka ny tsy fanarahan-dalàna tamin'ny fampiasana ny mpitandro filaminana androany ary vavolombelona an'izany izay rehetrarehetra eo satria maro ny fananan'olona simba maro misy ireo naratra izay manapirofo zany fa tsy avaty aminay mihitsy ilay grenade nyresahana tamin'ny omaly fa tamin'ireo mpitandro filaminana ka eto dia manamelika amin'ny herinay rehetra zay amin'izao toetra tsy mendrika ampiasainy ty fitondrana tsy ara-dalàna ty zao amin'ny malagasy ary miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny tompon'andraikitra na ara-panjakana na ara-pinoana na ianareo ao amin'ny société civile na ianareo namana ao amin'ny tafika sy ny mpitandro filaminana fefa samby mihoatra ny loha ny zavatra misy androany zany hoe fiarovana tombotsoan'olombitsy fiarovana tombotsoan'olona efa tsy ara-dalàna intsony eo amin'ny fitondrana no ezahana atao ka nampenambava ny vahoaka mahonisa miandrandra zany hoe tany-tandalàna izany ka dia tsy mety ny angina amin'ny zavatra miseho toy izao fa mibaribary androany fa tsy tokony ekena ny siny ny fifidianana mitanila amin'ny 12 volana novembre avao zao ary miantso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay anohy ny tolona isorana ianareo tonga avy any amin'ny faritra misy ny tonga avy any Tomasina tonga avy any Tsiromandidy Moramanga sy ny faritany rehetra eran'ny Madagasikara tonga nanome hery any tolona izay nataontsika androany mbola tohizatsika io ary tsy amelantsika raha tsy miverina amin'ny laoniny amin'ny tany-tandalàna Madagasikara dia miverina eo amin'ny 15 Mey isika satria eo ihany ny faneho-kevitra demokratika nampiova ny tantaran'ny Madagasikara ny tianao marihana dia efa mahatsapa ny mpanao politika malagasy rehetrarehetra fa tsy amin'ny hery na amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana kory no anaovana fiadi-kevitra ara-politika fa amin'ny fanehoana-kevitra ampilaminana tsika tsy any Afrika ka no coup d'état fa mazava zao efa mba misy fahamatorany mpanao politika malagasy miady an'izany zay nitohizan'izany fahamatorany zany mba hanamafisana ny demokrasia eto Madagasikara fa tsy anaiky kosa no ampiasana ny hery ny mpitandro filaminana ny herim-pamoretana amonona ny demokrasia efa mitsangana ka eto dia mitodika manokana amin'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo mpiaradia aminy sy indrindra ireo mifikotra amin'ny fitondran'ireo tamin'ny 2024 fahalalana sy azahoana ny demokrasia no niadivana teto niezaka tamin'izany daholo ihany mpanao politika nanomboka tamin'ny 2024 mandrapatonga an'izao 2024 zao mba ao anatin'ny ady-hevitra madio sy mangarahara no anaovana politika eto Madagasikara mampiasa hery ianao ho averiny ireo mpitandro filaminana aminao ny hery ampiasanao amin'ny vahoaka malagasy androany ka dia mieritrereta tsara ary ianao reo tompon'andraikitra amin'izao fotoana zao potehanareo no avin'ny Madagasikara sy ny demokrasia sy ny fahafahana tia ny vahoaka malagasy ho azo ka dia mampitandrina anareo misy farany zavatra rehetra mitohitolo eo amin'ny 13 Mey ary takinay farany zay aingana ny amoana n'ireo namana rehetrarehetra tazomina tsy ara-drahiny any amin'ny mpitandro filaminan'ireo taka ny fahafahana izy ireo fahafahana ho anareo mpitandro filaminana so an'ny vahoaka malagasy ihany koa amita ny adidy amanandraikitra sotra anareo namana mpanao gazety mamita an'izao valandresaka zao ary mankaheno ny vahoaka malagasy fa mbola betsaka ny fanovana titsika ao atao ary tsy maintsy mandresa ny tolona sotra tompoko
fanararotana sy fanamparay-fahefana tsotro zao no nampiary ny mpitandro filaminana tamin'ny vahoaka nanao ny esika mpilaminana teny antaninandro sy ny manodidina tamin'ity androany ity nay hoe zay zany tsy emotra fa andro ny tolona hatrany ny vahoaka raha ny efa nioan-kevitra ndeha rahantsika ny fanampanazavana so dia matsireka zavatra ataonareo e nahitanareo voaka tena zavatra manidy ny tsaiko olona tsy mitombo any presidente eo amitsena nareo manalaina sary a dia tsisy miteny mpanao gazety fa rehefa zay nalaina maka sary a dia zavatafaina be raha velanareo maneho hevitra malalaka ny olona dia tena feno ny présumé ary miongana androany dia androany any gouvernemanta sy ny sainy ary ny ACC fa mety ny olona tsy sady izao nanaovanareo anay vao maneho hevitra zay dia apokanareo mibomba zany samba fahefanana ananareo dia reo genareo hoe dia reny napokanareo dia salomanareo tarehanareo dia zay manao interview ka mafanafana fo dia tsiblenareo fa maninona manao ohatran'izany mba manana zanaka genareo le reto e fianaranay efa tsisy tokotany efa bolana zay tsy mianatra dia mbola tsy taky ihany zay fa naiky zay tianareo atao dia azo tianareo fa za foana mitondra ny firenentsika ity mba ampiasao le fisainana fa azo atao mipetrahana satroka fotsiny zay tiako teneno avelohaneo hevitra malalaka ny vahoaka fa azo atao ohatran'izao tsony ampy zay tena ampy leo tanteraka ianareo la mpamboly korontana fa tsy zay aiza zay korontana anay vinaigre ty tona tao vinaigre numéro 13 manao mamasina velanareo satria reo manakaramanareo be dia be teraka mbotaiazy tsy teraka mbotaiazy zay ataonareo e ianao raha sa fa zahoaka tsy miteraka zazakely edy re sana ve manapoka ame atao an'izany le fiainana masody anoty olona anoty anao zao zavatra tokatrano iray indray no nilatsahan'ny bombatsadranomaso da lefan'ireo mpitandro ny filaminana anaparitany ny vahoaka teny ankady fotsy vokany vehivavy bevoaka iray no sepotra tsy tafatsaingana ka voatery tsy maintsy nentina teny anivony toeram-pitsaboana ankizy hafa ihany koa no fantatra fa sepotra atao anatin'ity tokatrano ity le izy teo izy miboaka le izy tia mitrano tsy azo idirana antrano hatramin'izao mbola manepitra na afaka mateo nareo dia mahita hoe ohatrany ahoana le fahasekoranao amin'le izy dia eritrereto zay menakavy misakafo eto zay mbola eo mpisakafanana no mipoaka le zavatra eto atokotany dia zany ve dia mbo rary ny mpitandro ny filaminana iaro ny vahoaka sy ny fananany nefa zao no manazo anay zay tsy olona ndeha hidina an-dalambe akorina zay tsy miditra amin'ny resaka politika tsy miditra amin'ny resaka ininina fa zahay atao trano sabotsiny andro weekend mba makamakaina atao trano aty atokotaninay ny lacrymogène no mandeha araka izany tsy ireo mpitolona ihany androany no nandefasan'ireo mpitandro filaminana bomba mandatsy-dranomaso teny ankady fotsy sy ny manodidina fa hatramina tokantrano ihany koa ho an'ity tokantrano iray teny ankady fotsy ity izao isan'ny nitondra takaitra no io bomba mandatsy-dranomaso nalefa ny mpitandro filaminana io ny fianakaviana tao an-toerana fatiko zao io marary tsy tafatsangana izy zao noho ny fatairina teo tsy fantatra zay mahazo azy tsy tafatsangana nefa vehivavy bevoka izy io mitondra rano zao no mahazo azy ny lacrymogène ao atokotanay ao an-trano no mipoaka ny zandriko ato ambadika ato zandriko faravavy asmatika daholo zay atao trano izy ny tena asmatika efa grave aminay tratrany setroka tao io izy io ka ao zany kokoaka zany ny lacrymogène ao atokotany ao ambany ankoatra izay nanimba fananan'olona ihany koa ny mpitandro filaminana androany tamin'ny alalan'ny fandefasana izay bomba mandatsy-dranomaso izay nidonany setroka sy saikany rehetra vokatra izany ity fiara iray ity nandravan'le olona vany izy tsy mahay mitifitra izy asay mianatra mitifitra aloha rehefa te hitifitra fa tobinyolona tsy fantatra io na miaraka aminy sa tsy miaraka aminy fa marary anara anazy firy-taona vao mahazo an'io efa elany asako mbola tsy manana na goujon fa ny ohatry vao koa tsy tampo avy aviany izy avy aviany zareo dia tonga dia manipy lacrymogène ambony tonga dia ao anatin'le tomobile n'olona mipetraka tsara ery le lacrymogène tonga dia io fanaky rehetra io le tomobile le olona mitolona zany tokony tsy aty anaty tanàna aty ny enjehana dia ny olona indray nanontanizy anao izy nandefa an'le lacrymogène lasa olana be le hoe izy indray hono nandefa lacrymogène
lacrimogène ozy le mpitandro filaminana zany le olotsotra ave no tokony andefa sary zalahy dia izy zany zany mety fanaparapahifanana anareo zany nandefa mantino lazay fa izy ihany manana lacrimogène izy nandefa an'izy izy iza hono mitoraka lacrimogène fa izy fa sainga manana an'izany maro tamin'ireo nanatry maso no naneo ny atezerany malona ny zava-mitranga na izany tsapa ihany koa fa resy lahatra tanteraka ny vahoaka amin'izao fotoana fa tsy maintsy miroso amin'ny fanovana sy famerenana ny Madagasikara amin'ny mahatanitandalana azy ka hiroso amin'ny fifidianana madio. Tsy ny teto Madagasikara ihany no nanao ny hetsika androany fa nanatanteraka hetsika ihany koa ireo diaspora tao Frantsa sy tao La Réunion tamin'ity androany ity fitakina ny fifidianana madio fanesorana ny ACC ary ny CNI sy ny gouvernement tandroa antony fitakina izy ireo ity. Nietsika manoloana ny tsy fanarahan-dalana ihany koa fa ny malagasy avy any ivelany androany raha ny sary voaray nanao hetsika fotsy ireo diaspora tao Frantsa sy La Réunion androany takin'izy ireo ny fifidianana madio ny fanasorana ny HCC sy ny CNI ary ny gouvernement. Vive la liberté à Madagascar! Vive la liberté à Madagascar! Vive la liberté Vive la démocratie! Ratsuella Pamonulla! Démocratie à Madagascar! Vive la démocratie à Madagascar! Non la dictature à Madagascar! Non la dictature à Madagascar! Non la dictature! À Madagascar! Liberté! À Madagascar! Liberté! À Madagascar! À Madagascar! Falafomba vao afa tanteraka ndray kosa any Mahajanga faritra Boiny anisan'ny akora fototra ilain'ny mpanao asa tanana maro ao Mahajanga ao ny rafia mavitrika izy ireo no miara-mientana mamboly ny rafia ho fampiroboroboana ny asan'izy ireo sady ihany koa ho fiarovana ny tontolo iainana nisy ny fambolena rofia natao omaly tsy lavitry ny ankarafantsika na raha ny ministère-ny asa tanana sy ireo mpikambana eo anivon'ny chambre de métier et de l'artisanat ao Boiny ao.
zanaka rafia manodidina ny arivo fototra no nambolena teto Ambarda 10 kilometatra eo miala na Karafantsika izay natao ny andronizement fatelo ny volana Novembre 2024. Anisany akora fototra ilain'ireo mpanao asa tanana malagasy ny rafia ary ilaina ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny nambara ny ministry ny asa tanana sy ny haitao izay tonga nanotrona ity fotoam-pambolena rafia teto amin'ny faritra Boeny ity. Rafia arivo eo no ambolena androany eto amin'ny faritra ity dia ataoko angambany raha totalina ny efa vovolinay hatramina ministra ny tenako moa zany dia eo amin'ny 12,000 na 13,000 rafia eo manerana nyity faritra ny Mahajanga ity dia miampy misy kely tany Ambanja dia nisy kely ihany koa tany Manoro. Za maniry ny toizan'ny fambolena raha na tsy ministra intsony moa ny tena tsy fantatra izany fa kosa tokony mba mitohy satria ilain'ny mpanao asa tanana, ilain'ny tontolo iainana ny fambolena toy itony. Maromaro ireo tompona andraikitra tonga namboly rafia teto Ambarda izay nahitana nandriamatota le paritry ny asa tanana sy ny haitao eto Boeny. Ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny parka nasional Ankarafantsika, ny solotena avy ao amin'ny fobe patry ny tontolo iainana eto Boeny ary ireo mpikambana eo anivon'ny chambre de métier izay notarian'ny filohan'ny chambre de métier Boeny. Amerenana amintsika fa anisany akora fototra ampiasain'ny mpanao asa tanana ny rofia dia izay no nahatonga anay hoe nandray anjara mavitrika amin'izao fambolena rofia izao. Mahatsapa ireto mpikambana ireto fa zava-dehibe amin'izy ireo tokoa ny fisian'ity chambre de métier andian'ny fahatelo ity. Anisany tena nanatanteraka ny lalàna mifehy ny chambre de métier ity chambre de métier andian'ny fahatelo ity satria teo amin'ny fotoana nananganana azy dia nampahafantarina ny mpanao asa tanana rehetra fa ny distrika anakenina ato anatin'ny faritry ny Mahajanga dia tokony ho tafiditra ao anatin'ny chambre de métier régional avokoa. Isaorako manokana any madame la présidente ny fanatanterahany izany lalàna mifehy ny chambre de métier régional izany. Koa ho an'ny filière vannerie dia miangavy re mitalaho antsika fa mbola itoy hatrany ny fambolena rofia eny amin'ny toerana izay misy antsika tsirairay avy mba ahafahantsika ho tena hahazo ny tombotsoa voalohany amin'izany resaka matière première izany araky ny voalazan'ny présidente teo. Akora fototra anamboarana ireo arona, satroka, poketra, firavaka sy ireo haingon-trano isan-karazany ary mampiavaka ny asa tanana malagasy amin'ny firenena hafa ny akora vita amin'ny rafia ka izay no ilofosana amin'ny fambolena rafia toy izao. Amarantsika ny fampalalambavao amin'izao afilazao tiany matunda tsoratra tsy mitsatra ny fampanantenana ataon'ny Rajoely ny vahoaka amin'izay faritra lalovany amin'izao fotoana anaovany ny fampelezan-kevitra izao. Ny fotoana fotsiny no samihafa mitovy sy sahala amin'ny nambarany tamin'ny 5 taona lasa ihany koa ny fampanantenana vaovao izay ataony amin'izao fotoana izao. Ndeha rahantsika ny matunda tsoratra. Tsy mahatanty mahita vahoaka inga Rajoelina. Vaovory manoloana azy ny vahoaka dia lasa ny kabary feno fampanantenana. Ataoko an'izao sy itsy ianareo. Ataoko mandroso ity faritra ity. Tamin'ny taona 2024 dia tahaka izany. Ho lasa Miami Tomasina, ho lasa Paris Ambatondrazaka, Tanamasoandro eto Antananarivo, asiana piscine olympique ao Toliara, asiana puce ny omby, ho avy ny fiara tsy mataho-dalana, afaka mianika tendrombohitra, akarina 400 mégawatt ny famokarana herinaratra, aleo tena ara-tsakafo i Madagasikara, akarina avy 3 ny vidiny lavanilina. Santionan'ireo izay ny feheziny fa izay tsy vita ny tao anatin'ny 80 taona dia vitainy ao anaty 5 taona. Tapitra ilay 5 taona, tsisy vita izay nampanantenaina. Vao maika aza ny kororotsy ny fiainan'ny malagasy dia tsy tahotra tsy enatra fa tonga indray ny fampelezan-kevitra 5 taona aty aoriana dia ambara fa tsy vita ao anaty 5 taona ny raharaha fa mila 5 taona vaovao indray ary dia mirarakopany indray ny fampanantenana vaovao. Misy aloha ny olona resy lahatra aminy sy ny kobaka ambava fa ny akamaroany vahoaka miaino azy dia mikombon-damba miome arahineso. Dikan'ilay hoe arahineso dia hoe izay ntsony no azonao eo ny 5 taona lasa aza efa naninenana sy ny hoe efa afo nandoro lamba fa izy Rajoelina dia mamatrapatratra ihany, manesika ihany ny akanga tsy amanorana ambabona ny olona. Asa moa nahazo ny sary an-tsaina fa iainana ankehitriny ny tsy fahaiza mitondra
ka mampilentika ny malagasy any anaty lavaky ny fahantrana tsy hoe efa adino fa mbola iainana ankoditra tsy fantatr'Andriamatoa Andry Rajoelina ve fa ireo olona miaino sy mioby azy amin'ny famorim-bahoaka ataony dia zara fa mihinan-kanina manao sakafo ambany fohitra mandrendriranantsy tapaka jiro lava tsy mahavita mampianajanaka tsy mahatsabo tena saingy tonga izy ireo fa tolorana vola sy t-shirt dia zara aza misy manome maimaim-pona tsy misasatra fa asaina mihogahoga ny hetsika fotsy kosa dia tena fahatserovatena tsotra izao tsy misy fanambazana vola tsy misy fampanantenana volana hetsika ao anaty filaminana tanteraka na eo aza ny sakatsakana sy ny fandranitana tontolo roa samihafa mihitsy no misy eto amin'ny firenena raha resaka politika ny iray mivadravatra manao fahoany mampiasa vola be tsy fantam-piaviana manapatra fahefana ny etsakelany mitaky ny ara-dalàna tany-tandalàna fahamarinana fifidianana madio ny hovokatra ve asa aloha ny azo antoka dia tsy mbola nisy zany ratsy mandresy ny tsara izany dia izany koa tompoko lasitoko vavy no entiko mamakana ny fotoana ny fampalalam-bavao tamin'ity alina ity isarotsika tany an-tokantrano naraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany mendraka ny veloma mandrapita fa ho amin'ny miaraka indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté ny Vaovao. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tasaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté ny Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.